Salamo fa enina ambinipolo ka ny andinin'ny fahavalo vaky toy izao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Misaoran'Andriamanitsika ary firenena ary asan-drato ny feo fiderana azy. Zany salamo izany izay manandratra an'Andriamanitra sy miderin'Andriamanitra noho ny soa izay natao teo amin'ny vahoaka no entina ikoa mandroso tokantranonao amin'izao takariva izao. Tena faly mihitsy mifonay tafaraka aminao ary te hisintona anao mihitsy hiara hisaotra an'Andriamanitra ary hiaraka nandratra feo fiderana ho azy isika. Inona ny antony? Everony hoe efa farana sahady ny taona 2024. Indray mandeha sisa mifandaharantsika dia farana izany taona izany. Nandritra ity taona ity dia teto foana isika niaraka teto midera azy na ny voninahitra azy. Ary tsy nisy fotoana mihitsy natapaka amin'ny fandaharana. Eny fa na dia nandalo fotoan-tsarotra aza tamin'ny fotoana sasany. Ary na dia somary tara aza vao nanomboka ny fotoana, fa nisy foana ny fotoanantsika. Teny isaoran'Andriamanitra ny fidirana antsehatra ary indrindra ny fitahiny ity fandaharana ity izay ahafahantsika mianakavy midera azy. Ka rariny loatra raha isaotra an'Andriamanitra tokoa isika ary hanandratra feo fiderana azy amin'izao akatoky ny fivalonan'ny taona 2024 izao. Asaina indray zany ianao ndao hiaraka hiderin'Andriamanitra isika, kambana ny saina ny fomba fanahy hideran'Andriamanitra, hisaotra azy noho ny fitantanan'ny fiainantsika nandrehitra izay fotoana lavabe izay. Ka amin'ity androany ity araka ny efa nampanantenanareo teo aloha dia manao tsiahakely izahay ny lalovantsika nandritra ny taona 2024. Ary rehefa vitantsika ny tsiahany amin'ireo choral dia androany kosa naka groupe vitsivitsy ho solo tena ny rehetra nandalo teo tamin'ny fandarana mba hiaraka amintsika hiderin'Andriamanitra. Dia maka-toerana ary tompoko ary samy feno fifaliana hidera ilay Andriamanitra izay tompontsika. Dawary. Izay nomeny tompo andro tokana tsy miova no amasininy no tahiny tena miafaka mba ho famantarana azy lay mpamorona dia nomeny hoesoana Saharana Arimbola hitoetra Yeni umandrakizay Izy mihitsy no niteny nanao sonia Io no famantarana Siana mbola hotsarovana ienina ny andanitra ny sabata fitsaharana tsy iova fa aharitra. Tompo andro tokana tsy miova no amasininy no tahiny tena miavaka mba ho famantarana azy lay mpamorona telo meny ho aisoana
fitsarana ary mbola hitoetra eny ho mandraky izay izy mitsy no ny teny nanao sonia io no famantarana mihiosiana mbola ho tsarovana eny nany an-danitra ny sabata fitsaharana tsy iova fa ritra tsy mba lavitra Jesosy akory fa akaiky eo anilànao hory namako zay tena hory ka ererampo izaho Nella
Mbola faly mamirany fiarabanao antsika rehetra any atokantrano any manaraka ny fandaharana izay mamitsika sy tiatsika ty ny antsankira izany ny tarika Shalom Band ny tarika Shalom Band no miaraka mideran'Andriamanitra amintsika amin'ity fiandohan'ny sabata ity
Makasitraka ny fahitalavitra sy ny onjam-peo Radio Azisy nampiatrana anay. Azonao arahana mivantana ao anatin'ny page Facebook ny Radio Azisy ny antsankira izay arahantsika eto, ary azonao arahana mivantana ihany koa ao anatin'ny page Facebook Shalom Band izany antsankira izany. Ny hira manaraka Andriamanitra mahery. Andriamanitra mahery, Andriamanitra tompony tompy anao, fa ny fahasoavanao no natozao enterana tolotra anao. Fahota ity ao raiso anao ao namafiazy ny mahazo tsy hisaraka aminao ao. Ifadinao ano efapolo ano ka dia indro Satana nakafanandray andro mendriky omenarana mba hanakon'ilay masoa. Andriamanitra mahery, Andriamanitra tompony tompy anao, fa ny fahasoavanao no natozao enterana tolotra anao. Fahota ity ao raiso anao ao namafiazy ny mahazo tsy hisaraka aminao ao. Ianao lay tsy manatsiny nefa maty hoay teo ankazo fijalia, indry anao latsatra ny aretanao tsaly mahonena mampitoma. Andriamanitra mahery, Andriamanitra tompony tompy anao, fa ny fahasoavanao no natozao enterana tolotra anao. Fahota ity ao raiso anao ao namafiazy ny mahazo tsy hisaraka aminao ao. Soratsika Andriamanitra ny amin'izay tapany voalohany lalovantsika menakavy zay miaraka tamin'ireo gropy anankiroa ireo. Isorantsika Andriamanitra ny amin'ny famelanantsika hidera azy, hanomeza amin'ny fotoana ahafahantsika manandratra amin'ny voninahiny. Ary isorantsika Andriamanitra satria tena feno fifaliantsika eo am-panaovana zany. Andeha raha atao anatin'izao antenatenan'izao dia andraindray ny tenin'Andriamanitra isika dia aka anatsoka lesona indray ahatonga antsika hopidirin'Andriamanitra araka ny toetrany, satria ny toetran'Andriamanitra no tokony hidirantsika azy. Ka amin'izao no toko 7:70 dia ny 9 fahaenina
dia misy zao teny zao zay voakiko amin'ny anaran'i Jesosy raha teo. Hoy Jesosy taminy, izaho ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona mankany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Jesosy no teny izany teny izany ary nolazainy mihitsy ny tenany ho lalana, fahamarinana ary fiainana. No hitikiriny mihitsy fa tsy misy mankany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalany. Raha ho an'Analakely isika dia misy lalana maro andehanana tongavana an'Analakely. Na tonga dia manitsy be sarety raha vety mahazo zany, na mbola hiodina any Akorondrano, na andeha ho any ambotsa tonga an'Analakely daholo. Fa raha ho any an-danitra tsika tokana ny lalana makany dia Jesosy Kristy. Tsy misy makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Hoy Jesosy, toetra anankiray, toetran'i Jesosy lay Andriamantsika. Tokony hiderana azy zany satria izy mihitsy zany no lalana andehanana amin'ny ray. Izao mihitsy manko lazainy eo amin'ilay voalohany hoe izao no lalana. Ity izao ty Jesosy miteny ny tenany eo dia hitikitirin'ny apôstôly Jaona mafy mihitsy atao amin'ny filazantsarany. Tena ohatrany hoe navotra ny apôstôly Jaona mihitsy le filazan Jesosy hoe izao no. Satria ato anatin'ny filazantsarany Jaona ty dia marobe ny tenin Jesosy ny raisin'ny Jaona milaza an'izay. Ohatra hoe ao amin'ny Jaona toko fahenina zao 5:5 hoy Jesosy hoe izao no mofinaina. Ao amin'ny Jaona toko 9:12 hoe izao no fahazavan'izao tontolo izao. Ao amin'ny Jaona toko 10:17 izao no vavahadin'ondry. Ao amin'ny Jaona toko 2:10 hoe izao no fananganana maty sy fiainana. Ary eto zany dia amin'ny Jaona toko 14 dia izao no lalana, fahamarinana ary fiainana. Ary eo akaiky koa raha toko 10:20 izao no tena voaloboka, izao no mpiandry tsara. Tena malaza mihitsy izany hoe izao zany rehefa Jesosy miteny azy. Izany rehetrarehetra zany dia milaza ny toetran'i Jesosy ilay Andriamantsika izay misy fetraka amin'ny vatana amintsika. Ary zany no tokony hiderantsika azy. Tena tokony ampitombotsika ny fiderana azy amin'ny taona vaovao hitsidika ho avy io. Raha niderin'Andriamanitra isan-kerinandro sika, izay ny fahazarantsika ohatra. Amin'ny taona mitsidika io tokony ampitombotsika izany. Iohatra noho izany fiderantsika azy ary ny fanentanana izay atao azy dia isan'andro isan'andro, isan'ora isan'ora, isan-minitra isan-minitra tokony ampideran'Andriamanitra isika. Hoy Jesosy, izao ny lalana, lalana. Izy ny lalana anotokana ahafahantsika ifandray amin'ny lanitra. Rehefa tonga olombelona Jesosy dia nitiaka teto amin'ity tany ity ny tongony, dia izay no ampiraisany ny tany amin'ny lanitra satria amin'ny maha-Andriamanitra azy dia mikasika ny lanitra koa izy. Ary zany no mahatonga hoe Jesosy tokoa no lalana. Tsy misy mihitsy lalana ahafahantsika famonjena afa-tsy Jesosy. Ny fahaterahan'i Jesosy tonga olona, ny fahafatesan'i Jesosy dia io ny lalana vaovao ary tena lalana sarobidy no hamasinina mihitsy ho antsika zanak'olombelona, ahafahantsika mifandray amin'Andriamanitra. Koa androany dia te hisintona anao andao ampiterin'Andriamanitra, andao ampitompona mihoatra noho ny tamin'ny lasa ampiterin'Andriamanitra satria manana an' Jesosy ilay Andriamantsika, manana an' Jesosy tena tohatra mampiray antsika amin'ny lanitra isika. Azo antoka ny fananantsika ny lanitra, ny fandovantsika ny lanitra ao amin'i Jesosy Kristy. Azo antoka ny firaisantsika amin'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy. Ary azo antoka ny fandresena ao amin'i Jesosy Kristy. Dia manasa anao, Jesosy no miteny, izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy mankany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Ary ao amin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly dia voalaza mihitsy Asan'ny Apôstôly toko 8:12 hoe tsy misy anarana hafa, tsy misy lalana hafa. Asan'ny Apôstôly toko 4 ka ny 12:12 dia izao mivoaka. Ary tsy misy famonjena amin'ny hafa, fa tsy misy anarana hafa ambany lanitra no menan'ny olona izay azahoantsika famonjena. Timoty voalohany toko 2:5 dia milaza toy izao koa,
Timothy voalohany toko faharokany andininy fadimy. Le ozy izy ny anaran'i Jesosy fa iray no Andriamanitra ary iray ny mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona dia Kristy Jesosy. Izay olona tsy misy mpanalalana antsika amin'Andriamanitra zany afa-tsy Jesosy Kristy irery ihany. Ka rariny loatra raha hodiaraintsika izy ilay lalana sy famarinana ary fiainana. Manasanao andeha mihitsy anao voady anatry an'Andriamanitra angataka aminy ny fanahin'ny masina hitarika antsika amin'ny fidirana azy isan'andro isan'andro, isan'ora isan'ora, isan'indray isan'indray. Tanteraka amin'ny fiainanao ny zany ary maniry ianao mba tena ahita fifaliana eo amin'ny fidirana azy. Amen. Ndeha ro tojantsika ny fidiran'Andriamanitra amin'ny alalan'ireo groupe izay notsongainay hiaraka amintsika amin'ny tita-karity. Dawary. Aizamu ni dianao Tsirototra to tsy miraika Rehefa mantarana efa milaza Miomany anao ny ora efa mipaika Nisutrama de aizamu ni dianao Tsirototra to tsy miraika Rehefa mantarana efa milaza Miomany anao ny ora efa mipaika Faingana ereso ni dia Asaela sao sanatria Udisorina ni fiumananau Asafarina ni milalau Tietu ni fitsaharanau Famula lavija ni dialea Bahifanu tadiavina Nilala masaka chinela Rahitanao izahinu harau Fandrau yanau uverisita vela Riuluno Bahifanu tadiavinao Nilala masaka chinela Rahitanao izahinu harau Fandrau yanao uverisita vela Devaki uni baibuli Asare sinila devuli Fahonu mesi letena fahendrena Ruteni fikia sani rehetra Umenganao fasini si fetra Matuki azo ya teherana Tundru sutra sutra iani Nitundrana utungahani Yalau ni fumba nizatunturizau Aisamanejizai timatiu Tanjemu arikiuta didiu Izani nutatia finyaminau
mitadiavany Jehova teny mbola hita izy hahaokany firenendrehetra hanao ny sitrapony amboary ny lalany tobo haitsio ny lankaleha matahorana andria mahaharitra omeo aziny voninahiny indroe fato izao ny andro fitsarany mitadiavany Jehova teny mbola hita izy hahaokany firenendrehetra hanao ny sitrapony amboary ny lalany tobo haitsio ny lankaleha matahorana andria mahaharitra omeo aziny voninahiny indroe fato izao ny andro fitsarany niavonavoko taloeso riavoko metezako ho tonga mpankato izay no tadiaviny horibonina antanio zono afatrany nao tahahanony fahamarinana ny teniny rehetra mianaraniha netritena fizanonsa raha indrindra hampangino ny pirehareheha hasaharoko fatsy mahaso mewa ziny vonina indrinyanarany niavonavoko taloeso riavoko metezako ho tonga mpankato izay no tadiaviny metezako ho tonga mpankato izay no tadiaviny izay no tadiaviny sorantsika Andriamanitra fa totosa somatsara indray ny androany vita somatsara ny fandara kanefa tsy hoe vita fevita fa vita na hitantsika fifaliana ny iderana n'ilay Andriamanitra lalana sy famarinana ny fiainana ilay Andriamanitra manome ny sorehetra ho antsika eto amin'izao fiainana izao sorantsika izy ary iderana mandrakariva ny anarany hitombo mandrakariva ny fidarahantsika azy indrindra amin'ny taona vaovao hitsidika tsy ho ela amintsika mianakavy sorantsika koa ny teknisianina izay miara-miasa mandrakariva manao ny haintsy ho zavatra nandritra n'izay fotoana 5:24 niarana teto izay nisy zavatra mafy no setran'izy ireo kanefa noho ny fanoloran-tenany sy no fitiavany hiasa an'Andriamanitra ary hahatonga antsika hiray amin'ny fidiran'Andriamanitra dia manolo tena izy ireo manao ny haintsy ho zavatra izy ireo isorana azy zany ary omen'Andriamanitra fahalalana sy fahendrena hatrany an'izy ireo men'Andriamanitra tanjaka sy fahasalamana afa mandratisy zany atitsy andraikitra zandray amin'ny manaraka sorana koa ianao tany atokantrano tany satria raha tsy teo konga ianao zava-poana ihany fa eo ianao ary maro be nareo maneran-tany miaraka aminay ny terin'Andriamanitra raha ty fandarany ty dia misaotra mankasitraka tompoko
ary hotelizin'Andriamanitra zany fiderana zany any isika rehetra mandra-piavin'i Jesosy eo amin'ny raha olanitra misaotra n'ireo gropy solotena moa zany solotena ny gropy izay niaraka tamintsika tamin'ity androany ity notsongany atao anatin'ny maro izy ireo fa be dia be ny gropy niaraka tamintsika tamin'ity 5:24 ity ary eo dia manentana hatrany an'ireo gropy skoral reo men'Andriamanitra famizam-pahasoavana sy tarina tamin'ny hira mba hiaraka indray amin'ny taona vaovao izay mitsidika iny. Alohan'ny isarantsika ary dia mahazatra moa no manome teny fikasana amin'ny soratra masina teny izay entinao handeha hamakivaky indray ny herinandro misokatra tsy ho elo anatrehanao. Koa dia omenanao ny ohabolona toko 7 andiny 20 sy 7 omenanao zany ho entinao mandritry ny herinandro ary indrindra ho entinao mihitsy hibandinana any Kristy ilay mpitary tanana antsika amin'izao fiainana izao mpiaro antsika amin'izao fiainana izao. Ohabolona toko 7 andiny 20 sy 7 vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy omenanao zany. Ataovy marina ny alehan'ny tongotrao dia ho voalamina ny alehanao rehetra. Aza mivily na ho amin'ny ankavia na ho amin'ny ankavanana esory amin'ny ratsy ny tongotrao. Ankatoko ny fiafaran'ny taona aoka izany teny zany no entinao mihitsy tondranao ny fiainanao esory amin'ny ratsy ny tongotrao aza mivily na amin'ny ankavia na amin'ny ankavanana fa jereo ny lalana tsy mahasoritsy n'Andriamanitra satria zanany ianao ary asa ny tanany. Izy miandraikitranao ary izy ny aranao ho tanteraka amin'ny fiainanao izany. Dia raha sitrapon'ny tompo amin'ny herinandro toy izao tsika mianakavy hamarana ity taona 5:24 ity amin'ny fiderana manetrinketrika miaraka amin'ny vahiny zay na saina. Miaraka veloma ary tompoko ary raha sitrapon'ny tompo amin'ny herinandro toy izao tavaraka eto resaka. Veloma tompoko.